Dia faly miarahaba antsika tapaka sy namana mpanaraka ny fandaharana misandratra indray. Mirary soa sy ny tsara lalandava antsika rehetra izay ary engany mba samy hitantadiaviny samy azo izay ilainy itsika rehetra. Araka ny efa fantatsika moa zany dia androany dia somary amerina kely an'izay vitandrentsika mba hahafahana mandroso aloloha kokoa. Raha ny zavatra nataontsika tamin'ny farany zany dia nametraka antsika hoe apetrao ambony ny tanjona, sy manao tanjona ambanimbany mba ahafahanao miakatra ambonimbony kokoa. Raha be ny ezaka ataonao zany dia be ihany koa ny vokatra ho azonao. Aza mametraka tanjona ambany zany fa manjary tsy lasa lavitra ianao. Ary za moa dia mifameno an'ireo izay zavatra efa napetraka teo alohan'ny fanontaniana an'ireo namana maro dia maro mipetraka teo, tafapetraka amin'ilay hoe resaka olona ipetahana. Fideo ny olona mifanaraka aminao zany a, na eo amin'ny toetra, na eo amin'ny fihetsika, na eo amin'ny toerana misy azy. Napetraka antsika tamin'izay fa mifampisintona ny olona, ka ny ambony misintona an'izay olona aty ambanimbany, ny ambany misintona an'izay ao ambonimbony, ka fideo ny olona mba hampiakatra anao zany mba hahafahanao misintona ihany koa izay avy aty ambany. Ny zavatra zay zany anisan'ny teknika anankiray ahafahantsika mampivoatra ny fiainantsika sy mampivoatra ny tontolo manodidina antsika rehetra. Dia napetraka antsika tao anatin'izay fandaharana taty ihany koa nandritra n'ilay fanontaniana nataonareo izay mpanaraka amin'ny fandaharana dia ny fipetraky ny hoe tokony misy paikady apetraka alohany sy ny tanjona, dia misy ny paikady anatanterahana azy, ny lalaka izorana, zay rehetra zay zany miankina amin'izay ny vokatra mety ho azontsika amin'ilay resaka hoe kasinga efatra, hoe ohatran'inona ny kasinga efatra sy ny fivoarana, ohatran'inona ny kasinga efatra sy ny asa, kasinga efatra sy ny olana misy, dia ahoana ny amahana n'ireny olana ireny. Ireny rehetra ireny zany dia natambatambatra ny valiny dia namian'izay voalaza teo ireny. Ireo koa tsy adino ilay karazana tamberina amin'ny zavatra atao, tamberina avy any amin'ny lehibe olon-dehibentsika tany, ny tamberina amin'ny toetra ataontsika, tamberina amin'ny fihetsika ataontsika. Ireny rehetra ireny zany dia manamafy hatrany fa hoe raha mila fivoarantsika dia misy zavatra tsy maintsy kolokoloana sy tandremana izay vao tonga amin'ilay tanjona tiana tratrarintsika. Voalaza tao anatin'ireny ihany koa ny traikefa hoe raha afo ianao ka tsy manana rahanao zavatra aty amin'ny toetrana rano dia tsy hahita vokatra loatra, hahita vokatra ianao fa mila ezaka bebe kokoa hoe fa raha afo ianao ka manao asana hafa moramora aminao sady tianao kokoa ilay manatanteraka an'izay satria toetra anatinao io, fihetsika anatinao io, zany hoe mahafinaritra anao manao azy. Raha olona mahay baolina ny ampanaovina baolina dia inontsika fa hahita vokatra izy, fa raha olona mpanao baolina ny ampanaovina dokotera dia tsy dia hahita vokatra loatra angamba antsika satria ny tiany baolina ny ampanaovina azy nefa asa birao na asa dokotera dia ho ataony ihany izy satria mila vola izy, kanefa tsy hitovy amin'izy manao baolina ihany. Ka zay zavatra zay zany no nentina tetina hazavaina hoe mifandray daholo ireo zavatra rehetra izay tenenintsika ireo, manomboka avy any amin'ilay viana hoe raha tsisy nofinofy ianao tsisy zavatra ho tanterahana, ny zavatra rehetra dia miainga amin'ny nofinofy daholo, avy any amin'ny nofinofy izay vao avoarinao hoe atao ohatran'izao ny tanjona ity, ny tanjona voalohany tratrariko amin'ilay nofinofy. Ary efa misy tanjona ianao tsy maintsy misy paikady apetraka ao hoe reto daholo ny paikady sy ny lalana ijorana izay vao tonga azy, fa tsy mipetraka ilay paikady nefa ianao matoritory tsy ho tanteraka ny zavatra ho tanterahana anatin'izay. Dia zay rehetra zay zany no nentintsika teto, no hazavaintsika teto mba hanafahana milaza hoe aiza ho aiza ny fifandraisan'ny kasinga efatra sy ny tontolo iainantsika andavanandro, ny fitaizana zaza, ny fitiavana, fifandraisana teo amin'ny fiarahamonina, ny haintsika teto daholo zany, ny olana teo amin'ny resaka asa, ny fanampamoronana asa, ho teny teto daholo ireny rehetra ireny. Raha morona asa ohatran'inona ny tokony ataontsika, inona mifanaraka amintsika, ahoana mamoramora na tanterahana azy. Dia toy izay hatrany zany a no zavatra entina sy hazavaina mba hahafahantsika manatsara ny tontolo manodidina antsika. Eto zay dia mametraka fisaorana ho an'ilay mpanaraka. Misy namana zany tena miangavy mihitsy rehefa tonga fandaharana dia aza adino manao an'ilay kokoa, ka dia atao kokoa manokana, ara-paina manokana zany nareo any atetezatona ilay mpivarotra sakay izay isaka mandalo any tenanay dia kopakopa-tanana hoe ara-paina e, ka dia mamerina ny kopakopaka izay nataonareo zany zay sotra amin'ny fanarahanareo ny fandaharana dia atoiso aza menatra ny mame sosikevitra raha ohatra ka ilainy zany
Ary ho antsika rehetra izay mpanaraka amin'ny fandaharana koa dia averina hoe aza menatra manome sosikevitra, milaza an'izay tsy mety ary manolotra an'izay tsara, satria izay no tanjona eo amin'ny fandaharana izay ataontsika. Ny zavatra entina atao indrany dia vokatry ny resaka ny fanaovana teo amin'ny namana sy teo amin'ireo mpiara-monina. Dia izay zavatra izay zany no nentina hoe rehefa tonga aty zany dia hoentina ilay izy mba hoentina aminareo mpanaraka ny fandaharana ihany koa, satria ny eritreretina hoe mety hahasoa sy hahatsara antsika rehetra ilay izy, satria zavatra iainantsika andavanandro. Ny fanontaniana napetraky ny namana zany na tonga ny ady hevitra dia maninona no ela ny fivoarana misy kanefa ny ezaka atao amin'ny fitandremana atao dia betsaka. Izany hoe ilay vokatra zany ela vao milatsaka taminy. Ny zavatra rehetra izay voalaza dia efa tanteraka daholo. Efa hita tao ilay olona hiaraka hiasa aminy, efa hita tao ilay vola, ilay zavatra mifanaraka amin'ny traikefa, ny viny efa napetraka tary ambony tary, ny nofinofy efa milamina daholo. Dia zavatra nefa ela be aty afara aty, fa maninona ozy no ela ny fivoarana? Misy zavatra azo atao ve mba hampalakilaky anazy io kokoa? Raha vadika amin'ny teny tsotra zany dia izay no tadiaviny, mba ahoana ny atao zany mba hampalakilaky ny azahoana vola, hampalakilaky ny ampitombo an'ilay asa ho lasa ngeda be. Inoako angamba fa ny olona rehetra dia maniry an'izay daholo. Ary raha izay no natao angamba dia be da be ny firoboroboana. Fa izay zavatra izay zany dia misy zavatra tsy maintsy arahana, misy zavatra tsy maintsy foronina, izay vao hampalakilaky azy na hampaelaela azy. Ny traikefa nananana sy ny fandiniana ny tontolo manodidina dia nahitana fa ny zavatra malady miforona sy malady mivoatra dia malady simba sy malady mifarana. Ny zavatra malaky mivoatra, nalaky ny poitra, nalaky ny ngeza dia nalaky simba sy malaky. Ary eo amin'izay zavatra izay zany raha ohatra ka nalaky ny voatra izy ka tsy ampy ny fiomananao izay tamberina malaky zay manko ny atao hoe cycle courte zany na hoe tamberina malaky, dia indray na indroa mihodina izy dia rava. Nampiasa vola ianao zany ka nalaky nihodina be ilay izy dia omany ilay manaraka, dia omany ilay manaraka, dia omany ilay manaraka. Fa izay zavatra izay zany dia hampalaky simba ny zavatra ataonao raha tsy voahomanao tsara izy alohany. Ny zavatra rehetra atao manko dia misy tamberina daholo. Misy ny tamberina mandeha amin'ny ora, izany isaky ny ora dia miverina ilay izy. Misy ny tamberina mandeha amin'ny andro, isan'andro izy dia miverina. Misy ny tamberina mandeha amin'ny volana, isaky ny ray volana. Misy ny tamberina isaky herinandro. Misy ny tamberina mandeha amin'ny taona, isaky ny ray taona, isaky ny folo taona, isaky ny 50 taona, isaky ny 100 taona. Izay zavatra izay zany milaza an'ilay tsiambaratelo ilay voalazanao hoe alohan'ny ianao zavatra zany dia tokony fantatritsika hoe tamberina firy taona moa ty ataontsika ity. Misy izy io hita moramora. Misy zavatra zany efa fantatra antsika, ny festival donia ohatra isaky ny taona tsy maintsy miverina foana iny, ny jerijery isa-taona tsy maintsy miverina foana iny, dia efa fantatra zany hoe tamberina isa-taona dia efa omanina alohan'ny fotoana. Misy ny tamberina isaky ny 4 taona, coupe du monde malaza be amin'izao fotoana izao. Fa fantatra zany isaky ny 4 taona dia inona ny zavatra ataontsika isaky ny 4 taona. Misy ny tamberina herinandro, isaky ny lahady tsy maintsy any am-piangonana. Misy ny tamberina isan'andro, isaky ny maraina tsy maintsy mandoa alika. Reny rehetra reny zany dia tamberina. Ary efa nilazaintsika fa hoe ny tamberina dia misy ilay ny foronina ary misy ilay tonga amintsika. Ny tarazo araka ny fanazavantsika azy dia zavatra nataon'ny olodehibe tsika tany, na io vava, na io fihetsika, na io zavatra nitazoniny, na io zavatra nataony, dia misy fiantraikany amintsika ty afara ty. Misy koa nefa ilay nataontsika nandritra ny androm-piainantsika. Tamberina daholo reo zavatra nataon'ilay lehibe tany kanefa miverina amintsika ty. Dia misy koa ny zavatra ataontsika zao dia miverina amintsika ihany na miverina amin'ny zanakitsika. Ary ny Ntaolo malagasy efa nanazava hoe ny to tsy misy fa ny atao no miverina. Dikan'izay zany izay zavatra rehetra ninona nitranga amintsika amin'izao dia vokatry ny tamberina nisy tany afara tany ilay izy. Ny ray
avy tamin'ny fiainana, ny iray dia avy tamin'ny zavatra nataontsika. Raha ohatra ka zay zany hoe zavatra nataontsika niteraka tamberina eo amintsika, dia azontsika atao zany mamorona tamberina mba ahafahana mampitsara ny ho avintsika. Zany hoe création na cycle zany. Ary zay zavatra zay zany dia amboarintsika foana, alefa le voalohany, le faharoa, le fahatelo, le fahaefatra, le fahadimy, dia fahaenina, fahafito, fahavalo, le tamberina nicréentsika ihany zany no mitohy ho azy eo, lasa mandeha ho azy. Rehefa zatra ny foka sigara le zanakitsika, indray, indroa, intelo, impolo, dia ao aoriana izy te hialan'le sigara fa tsy afaka intsony satria efa zatra. Raha iny izy nangalatra ny sotro toaka niaraka tamin'ny papany, niaraka tamin'ny dadatony, niaraka tamin'ny faralahy, niaraka tamin'ny kamarady, dia ao faharao zany tsy mila tohizana intsony fa mitohy ho azy. Vao tsy mahazo toaka izy dia malemilemy, marary ny lohany, marary ny kibony, fanina izy, tsy mahavita asa izy, satria efa nicréena tao zany le cycle dia lasa ao anatiny iny ary nicréé ho azy cycle ho azy. Dia mitovy amin'izay ny zavatra rehetra ataontsika amin'ny asa ataontsika. Ny vola ampiasaintsika io zany raha zatra mampindram-bola olona tsika, dia lasa micréé cycle findramam-bola eo, lasa misy olona vaovao mindram-bola amintsika ary lasa mitohy be be zay. Dia zay zavatra zay zany no entina amafisina ny tena mananametraka fanontaniana ity hoe ahoana ny atao izy mba hampalakilaky ny fivoarana. Misy indray ny tamberina ela, zany hoe cycle lent, ela le izy fa mitohy lava be ary maharitra ela be. Matetika ny cycle lent zany na ny tamberina ela dia mafy, manahirana, mandany vola, mandany fotoana, mila faharetana. Fa raha todinao iny zany dia misy ray faharoa ihany koa. Ny vokatra azo amin'ireny matetika dia be sy tsara, azahoana tombony bebe kokoa, azahoana tombony maharitra kokoa. Fa le izy misy zavatra be da be tsy maintsy tandremana ao anatiny ao. Ny zavatra voalaza antsika ny olona hiara-iasa aminao ve mitovy aminao, ny tanjona napetraka avy ambony, le nofinofy hoe tena nofinofy tombona fa tsy nofinofy ny savon-danitra. Ilay traikefa ve manana an'ilay traikefa ny zavatra atao ela be ianao, sao dia any antsasa-dalana hoe atao diso lalana zay. Raha any ianao miteny hoe diso lalana dia efa very fotoana lavitra be ianao zany. Ny ahy zany rehefa misy zavatra nitapahako ataoko dia aretako hatramin'ny farany. Ny olana amin'ny cycle lent zany dia ho tonga eo ny namanao ny teny hoe tena tsy mety ny ataonao, tonga ao le mpiara-monina aminao hoe diso lalana ianao, tonga eo koa ireo sakaiza madinika sy ny sisa eo manodidina anao ny laza fa hoe tsy ho tody amin'izany ianao. Zay zavatra zay zany raha ohatra ka tsy matotra tsara ny fanapahan-kevitra ny raisinao dia tena tsy tody marina ianao. Satria raha ohatra misy folo ny manakiana ny zavatra ataonao le lava sady ela sady mafy, dia zara raha misy roa ny ankahery anao tohizo fa tsara. Ary zay zavatra zay zany dia midofitra anao amin'ny farany raha ohatra ka tsy matipaika tsara ny fanapahan-kevitra ny raisinao anao an'ilay tamberina lava. Raha ohatra ka milaza ianao hoe ela le izy vao mivaly, dia misaora zany an'ilay nahary. Fa dikan'izay zany ilay fotoana zay nampalava anazy io ka mbola mitohy ianao mandeha, mbola misy vokatra azonao dia dikan'izay ao anatin'ilay lalana ianao zany. Tsy eny amin'ny ampahefa-dalana any antsasa-dalana ianao vao heverina indray hanomana zavatra vaovao, tsy fa tohizo hatramin'ny farany. Fa alohany ianao hanohy an'ilay zany dia jereo tsara mitombina tsara ve ilay nataonao, mifanaraka aminao ve ilay izy, ao tsara ve ilay ekipa niarananao. Le ekipa io dia misy karazany telo, misy ilay mitovy toetra aminao. Iny anankiray iny zany dia nareo miaraka miakatra dia miaraka midina, na nareo miaraka miakatra fa rehefa midina dia mahazo ny ray ianao dia manaka anazy. Misy ihany koa ilay olona mifameno aminao, zany hoe ianao mahay sobika izy mahay fatambary, dikan'izay zany mifameno le izy, ahitana vokatra tsara iny. Rehefa tsy eo ianao dia izy, rehefa tsy hainao izy dia izy manampy anao. Dia misy ny olona le mifanohitra aminao, zany hoe tena tsy mitovy le hevitra. Iny zany manohatohana anao tsy handeha amin'ny lalan-dratsy.
dia izay zavatra rehetra zay zany no ezahana tsy maintsy jerenao amin'ny olona manodidina anao. Dia apetraka ety ihany koa zany hoe rehefa misy zavatra atao ninona ataontsika zany dia misy lalana tsy maintsy izorana io zafady. Misy lalana tsy maintsy izorana. Misy ny fiforonana voalohany. Ninona zany ataontsika dia tsy maintsy miforona aloha izy. Dia faharoa tsy maintsy miakatra izy. Izy zany na miakatra me tsara na miakatra me ratsy. Ny fahatelo zany dia tonga amin'ny faratapony izy. Zany hoe faratapony amin'ny ratsy na faratapony amin'ny tsara. Dia rehefa avy eo midina izy, zany hoe midina amin'ny tsara na midina amin'ny ratsy. Ary farany foana izy. Tapitra zany zay ilay tamberina voalohany. Zay lalana zay zany dia ny kamaroan'ny zavatra rehetra zay ataontsika dia mandalo amin'izay daholo. Na fitiavana io, na asa io, na vola io, na vavaka io, na fiarahamonina io. Jereo ny zavatra rehetra zay iainantsika zany fahitana endrika an'izay daholo. Jereo ny zavatra nalaza be teto amintsika. Ny Saint-Pa, ny Solima, ny Armady dia nandalo amin'izay daholo hoe nandalo fiforonana, niakatra nalaza be, tonga amin'ny faratapony tsy izay tsy mahafantatra ary vola be tao anatiny dia midina tsikekely, tonga amin'ny fahatrana, tonga amin'ny fahampotehana. Ny lalam-by malagasy. Dia rehefa tapitra dia miditra tamberina vaovao indray. Eo zany misy zavatra telo mitranga. Na izy mitohy tamberina vaovao indray amin'ny fiatsarana, na izy mitohy mitovy amin'ilay nisy ihany fa verina ilay teo aloha fa tsy masaka tsara, na izy rava. Dia izay zavatra zay zany no tsy maintsy lanjalanjaintsika isaky ny zavatra ataontsika rehetra. 5 taona, 9 taona, 7 taona, 8 taona. Tamberina fohy sa tamberina lava. Herinandro sa volana sa taona. 10 taona sa 20 taona sa 30 taona. Raha maharaka an'izay tsika zany amin'ny zavatra rehetra ataontsika dia efa atsasaky ny fandresena zany dia efa anatintsika raha fantatritsika fa hoe tamberina fohy ty ataoko ty. Dikan'izany zany misy zavatra maromaro maniko. Na tamberina lava ty ataoko ty, mila mahari-pery zany, mila manana an'ireo zavatra ilaina, mila manana an'ireo mpiara-miombonantoka mitovitovy jery amiko. Mila manana toe-tsaina mahatohitra an'ilay fanenjehana. Dia izay rehetra zay zany ny ahafahanao mitraka sy manatanteraka ny viana izay nataonao, ny tanjona tianao tratrarina, ny lalaka izorana. Zay zany raha ohatra ka azavaina mikasika n'ilay adi-hevitra ny fanaovanay menakavy tao. Soso-kevitra namen'ny namana, fanontaniana napetraky ny be sy maromaro ny olona nametraka n'io fanontaniana io ary nahatonga izay adi-hevitra zay. Ka dia zay zany le apetraka hoe tsy maintsy fantatritsika tsara zany ilay zavatra ataontsika, tamberina fohy sa tamberina lava. Dia raha fohy izy dia firy, herinandro sa volana sa taona. Raha tamberina lava izy dia 5 taona sa 9 taona sa 10 taona sa 20 taona. Tokony vitantsika ty am-boalohany iny dia fatapataritsika daholo ireo zavatra tokony atao. Mametraka tanjona ambony, petrao ny tanjona tovy ambony dia ambony. Fa raha ambany ilay tanjona zany dia voatery tratranao ilay tanjona iray dia anao tanjona vaovao indray. Indraindray mety tsy fameno an'ilay tanjona ambany apetrako ao ilay izy. Hatreo zany ny apetrako miandry lalandava n'ilay fanontaniana izay ataonareo. Miandry ireo soso-kevitra menareo, miandry an'ireo fanontaniana. Isaorana be da be ireo nametraka fanontaniana, ireo nankahery, ireo izay nanao kokoa araka izay voalaza teo ireny. Misy olona tena tsy ampoiziny any aminay any amin'ny lavitra be any mbola mahazo an'ilay fandaharana ao. Isaoran'ireny namana rehetra ireny. Dia apetraka foana moa zany hoe ny koloaina dia afaka manampy atsika. Afaka manampy atsika amin'ny fanomezana torohevitra. Famezana torohevitra. Raha ohatra ka hanomorona zavatra iray ianao, cycle court, cycle long. Hiara-iasa amin'olona ianao ekipa ohatran'inona, ekipa manana toe-tsainana hafa sa toe-tsainana rehetra sa toe-tsainana rano. Ohatran'inona zany zavatra zany, fa nataontsika izay toetra rehetra zany tany aloha tao.
raha toetrana hafa izy mamay malaky vetivety dia vita ny zavatra rehetra fa cycle court eny tamberina malaky. Raha ny tany ilainao ela be izy mandinika an'io miodikodina eo izy, zavatra tokony vita herinandro ataony 2 volana. Hitantsika amin'izay ngamba fa ilaina ngeda be izay ilay fandinihana afaka manampy anareo zany izay manoro hoe mety ve sa tsy mety, satria efa anatiny ao izy ity ka toetrana rano sentiment be da be dia voaka daholo vola rehetra. Toetrana rivotra mandeha lava tsy mipetraka mihitsy, lava tongotra be zavatra ataony efa mipetraka. Ka afaka manoro an'ireo namana izay afaka hiara-iasa aminareo zay, afaka manoro ny vanim-potoana tsara ihany koa anombohanareo zavatra anankiray. Io zany tsy maintsy dinihana daholo manodidina rehetra tokony eto ngamba ny tsara rangaha. Afaka mamatotra ihany koa inona no mety aminao na tsy mety aminao. Afaka manoro hoe mety ve le fitantanana sa tsy mety, efa nentsika daholo rehetra fa nazavaina tamintsika teto. Fa zay zany eto amin'ny koloaina dia afaka manampy anareo ahita an'izay voalaza rehetra reo. Ao anatin'ny koloaina ihany koa dia misy ny kasinga natoraly, izay zany miezaka mampiasa zavatra natoraly amin'ny resaka volo, resaka fikolokoloana ny hoditry ny tarehy, eo amin'iray fakana hery sy tanjaka mba tsy halaky arary zany, mba hanana hery. Dia afaka manatona anay nareo zany, afaka manampy anareo zay amin'izay. Ankoatran'izay le fandroana hevitra izay kasinga zay ihany koa dia afaka manotra zay, izy manana talenta manotra ao mba ahafahanareo manala ny havizanana, manamaivamaivana amin'ny vatana. Ary misy ireo vesabesatra madinika zany afaka niotra, ka apetraka zany zay hoe misy ireo zavatra reo zao anatin'ny koloaina mba ahafahanareo maka sy mahazo ny ilainareo anatin'ny koloaina. Ny ahitanareo koloaina moa zany dia aty amin'ny sisel voalohany indrindra, sisel radio. Fantatra tsara fa misy fandaharana 4 ataonay, 2 radio, 2 télé. Ny télé zany dia isaky ny zoma sy sabotsy. Ny zoma izy dia amin'ny 9 latsaka fefany, ny sabotsy izy dia amin'ny 12 sy fefany. Dia azonareo atao manatona aty zany amin'ny fandaharana misandratra. Misy ihany koa ny émission radio isaky ny talata amin'ny 10 sasany ka hatramin'ny 12 sasany, sy ny zoma amin'ny 10 sasany ka hatramin'ny 12 sasany. Afaka manatona ihany koa nareo manoro hevitra, manoro lalana, manampy azo iadiana hevitra tsara izay. Zay zany ny fifandraisana voalohany azontsika atao. Misy ny laharatarby izay miverimberina ao ambany ao. Misy ny toerana Ry Amelot 72 boulevard Rakoto Saint-Jean akaiky ny bazary kely. Misy ihany koa ny Facebook, na nareo miditra amin'ny koloaina, na nareo miditra amin'ny Sera Studio, indrindra ao amin'ny page Feu Terre ao. Iny zany le ankalazaintsika afrano rivotra tany. Dia ao anatin'io page zany zay miezaka zay zavatra ataonay eto dia zanay averina amin'io page io. Dia mitongava zany manarahana ireo page reo koloaina sy Sera Studio, indrindra fa amin'ny page Feu Terre ao, fa ao zany ny fampizarana sy fandraisantsika. Zay zany efa tsika mifandray, fa dia ametrahana fisaorana manokana zany ny radio télé sisel izay manampy sy mamesehatra ahafahantsika mifampizara, ahafahantsika mifandray, ahafahantsika miresaka. Dia isaorana be da be zany radio télé sisel. Isaorana ihany koa Sera Studio, izy efa niteneny afaka mifandray amintsika, manampy amin'ny lafiny teknika, mamoaka an'ireo zavatra rehetra reo, manoro hevitra, mampianatra. Raha zay rery dia tsy ho tody ohatran'izao fandaharantsika, fa ny ekipa tsirairay zany dia samy manana ny andraikitra sy ny toerany ao anatin'ity fandaharan'ity. Isaorana ihany koa ny ekipan'ny koloaina izay mifampiady hevitra sy mifampihena ary mifamin'ny tapatapakahatra hoe mety tsy mety, atovy an'izao indray, ampio an'izao indray. Isaorana be da be tsika rehetra ao anatin'ny koloaina izay manoro hevitra sy miady hevitra ny fanatsarana an'ity fandaharan'ity. Ary tsy adino ihany koa nareo mpanaraka ny fandaharana, izy efa andresana teo koko ho antsika any Besakay, koko ho antsika any amin'ny Tetezatony, sy rehetra manao koko sy mihaona eny an-dalana eny, rehetra tapaka sy namana hoe eny amin'ny télé ny ahitana anareo. Eny afaka manome sosokevitra tsika, afaka manatona, afaka miady hevitra.
Manapetra ny fotoana dia apetrakitsika eo angambany aloha ny androany, averina hatrany hoe tongava, sokatra mitanadana amin'ny varavarana aty amin'ny Siselle, any amin'lo 72 Bédera Côte Saint-Jean, amin'ny alalan'ny téléphone, amin'ny alalan'ny Facebook, izay anankiroa mihitsy amin'ny Facebook, amin'ny Sera Studio sy amin'ny Koloina, dia afaka manatona anay. Isaorana vedavetsika rehetra dia amin'ny herin'ny androany tsika manao misimisy indray. Misaotra tompoko, amin'ny herin'ny androany toy izao zany manao lavalava sy misimisy indray. Miandry hatrany ny sosokevitra sy ny fanontaniana apetraka.